ny fotoana volamena. Tsara noho ny fahaizako mitantana vola, ny fahaizako mitantana fotoana. Mazava ho azy fa misy zavatra tsy ampoiziny fa ny tanjako tena natokako anatanteraka ny tanjoko. Manana fotoana kely foana mihitsy hoe reto ny fikasako androany dia efa zarako amin'ilay sahanan-kefatra. Ahoana ihanta ny fomba igérinao fotoananao? Nenazy zany tena mihorom-paka mihitsy amin'ny fahendrentsika malagasy hoe ny fotoana volamena. Dia tena hoe raisiko hoe sarobidy ambonin'ny zavatra rehetra io fotoana io. Dia io tena hoe kajiako dia tantanako mihoatra noho ny vola. Za tena resy lahatra hoe tsara noho ny fahaizako mitantana vola, ny fahaizako mitantana fotoana. Satria io ny ahafahako manatanteraka ny zavatra iriko. Dia tena mandamina ny fotoanako dia mandrindra anazy. Inona ny zavatra tokony atao? Voalohany aloha nenahy mizara efatra ny fiainako. Fiainako anahy manokana, tsy maintsy mikarakara ny tenako aho afaka mikarakara ny hafa. Faharoa, fikarakarako ny ankonako, fianakaviako. Fahatelo, fikarakarako ny asa aman-draharaha. Dia fahaefatra, fandraisako anjara eo amin'ny fanatsarana fiarahamonina miainga amin'izay fanomezam-pahasoavana ananako. Dia manana tanjona ako ho an'ireo sahanan-kefatra ireo. Dia ilay tanjona amin'ny voalohany taona mihitsy dia mametraka hoe inona ny tiako hitombo amin'ireto sahanan-kefatra reto amin'ity taona ity. Dia avy eo iny zaraiko isam-bolana. Dia avy eo iny isaky ny herinandro dia isan'andro. Izany hoe fantatro hoe aiza ny lalana tiako aleha. Mazava ho azy fa misy zavatra tsy ampoiziny fa ny tanjako tena natokako anatanteraka ny tanjoko. Dikan'izany rehefa tsy ao anatin'ilay tanjoko dia miteny hoe azafady olona hafa no manao azy eo. Dia afaka manao tsia anaty fitsikitsikiana. Misy zavatra mety hoe nieritreretiko ataoko androany tsy vitako androany dia tsy miferinahina mihitsy rehefa hoe atao rapitso iny satria fantatro hoe ny zavatra rehetra nisafidiko tsy nekeko atao androany tao anatin'ilay tanjona nekeko dia mety iny. Dia ny zava-dehibe koa mianatra mihitsy ny hoe mitoetra ao anaty fitoniana. Dia za rehefa maraina tena hoe manana fikasana, manana fotoana kely foana mihitsy hoe reto ny fikasako androany dia efa zarako amin'ilay sahanan-kefatra. Dia isaky ny hariva na eny antsefatsefany eny ary hoe rehefa alohan'ny sakafo atoandro dia mipetraka kely hoe makasitraka izay vita. Alohan'ny hatory dia tena mifaly mihitsy hoe reto daholo indray izany ny vokatra androany hoe tsy niazakazaka foana ako fa makasitraka sy makatelina ny vita. Dia izay fahaizana makasitraka izay mamora sitrana izay zavatra mety mampiferinahina.